tanteraka 100 isan-jato. Dia io pirofo hitantsika io hoe miverina miresaka amin'ny Sadek, miresaka amin'ny Rajomapiesona, miresaka amin'ny Dadatora Valomanana, miresaka amin'ny FFKM, miresaka amin'ny tsy fantatro intsony satria tapidalaka le. Fijeriko azy ny fanavozana, misesofla, heritaona lasa zay misesofla ny fanavozana. Ka zay zany hitondra ny anjara birikinay eto e. Ty tanindrazana Iarahamana ny tiako. Zakasakelahy io, zay angina sy anao filozofia, manino ty izy, filozofia forotra naty, fa zay aloha dia cause zay dia tsotra ho any causeny tsotra, tsy handroso mihitsy Madagasikara satria tsy handroso mihitsy ny toe-tsain'ny Malagasy. Faritantsika hoe aiza ny toe-tsain'ny Malagasy e. Ny toe-tsain'ny Malagasy tompoko a dia taraiky eo amin'ny Jesosy. Taraiky eo amin'ny Jesosy, eo amin'ny kristianisma, ny toe-tsain'ny Malagasy. Bloqué zany. Ka ninona resaka teknika resahan'ny lahy eo raha manam-pahaizana be diplôma avy any an-dafy. Bloqué ny kristianisma ny sain'ny lahy dia rehefa mitany zany ny sain'ny lahy. Masiaka zany teninay zany fa zany ny fevitraiko. Zakasakelahy amaly anay sy hanozana anay koa fa zay a tsotra be ny anay. Raha mbola voafetra ny kristianisma ny toe-tsain'ny raha malagasy a, mathématiquement parlant, scientifiquement parlant a, tsy handroso mandrakizay Madagasikara. Satria le kristianisma malagasy raha mbola kristianisma kanosa kokoa noho ny kristianisma ny sasany. Hijery zao tsika ny kristianisma ny Donald Trump zao a, efa hitantsika efa hitantsika kristianisma efa madiditra kokoa, efa jalajala-mboto kokoa. Nen'ny Amerikanina no tiako lazaina. Satria nen'ny Amerikanina kristianisma miaraka amin'ny basy ny azy. Ary ny azy malalaka amin'ny basy. Zay zao dia efa kristianina hafa kely ny azy. Ary izy raha vao hiresaka fivavahana, tadidio tsara ireo kristianina Amerikanina ireo. Rehefa hiresaka fivavahana ireo dia tsy maintsy miresaka basy ireo. Ary zay maha Amerikanina azy toute façon. Raha hiresaka tsika amin'ny Frantsay sy ny Europeanina, surtout ny Frantsay, satria ny Frantsay ny maître antsika aloha, ninona tiany Ravalomanana sy ry protestanta sy ry anina hoe hivarotra anay amin'ny Madagasikara any amin'ny Anglisy sy any amin'ny Alemana, any amin'ny Allemand, any amin'ny Norvège amin'izao 2027 zao ninona fankahalan'ny lisan'ny Frantsay, lisan'ny protestant ireo zany resahako zany. Ny lisany mantsy dia tsotra be le izy zay. Ny anay fankahalanay ny Frantsay resaka positif ary resaka saint. Fa ny lisany efa resaka dogme mihitsy ny fankahalanan'ny katolika sy ny Frantsay. Ka tiany lisany indray amidy Madagasikara, any amin'ny Norvégianina, any amin'ny Alemana, any amin'ny Anglisy, Monsieur Ravalomanana sy ny tariny ka tsia. Tsisy anaraka an'izany ary hevitra mirefarefa amin'ny tany zany, raha mbola zany ny hevitra reo amin'izao 2000 zay no lazaiko hoe lazao any fivavahanareo dia lazaiko anareo hatraizany izao tontolo izao anareo sy ny fahaizanareo marina, fa tsy le diplôma hifanomezanareo samy rajako mifanome diplôma, toy ny rajako mifanome grady, toy ny rajako mifanome ceinture. Ela ceinture noire, ela sixième dame, ela général, ela colonel, ela izy, ela dia professeur, ela docteur. Fa moi je dis que vous êtes tous des copainareo.
Zay nany amiko ny islam zay. C'est dire à les gens que j'ai cités teo, oui, vous êtes des imbéciles, quoi, des idiots, des cons. Voilà l'islam. Et l'islam ne dit pas ça gratuitement. Fa araky ny koziko hoe enina amby enimpolo taona ialahy mbola miodikodina ihany. Mbola miodikodina ka tsarainay amin'ny toe-tsaina lany anay resaka toe-tsaina sy metafizika ny adina islam, zany hoe mihoatra amin'ny fizika. Inona ny zavatra mibaiko an'le fizika? De eo ny situenay hoe raha mbola kristianina ialahy, kristianisme ny toe-tsainy lahy, ary kristianisme ny toe-tsain'ny mpitondra ny lahy, kristianisme ny toe-tsain'ny sefony lahy, de izahay milaza amin'ny lahy fa tsy handroso mandrakizay lahy, na ho foazy ary tsy ary tsy ho foazitsika mandrakizay dadabe Ratsiraka, izay nanozona raha ny tena marina fa tsy takatra elisany le izy. Zany hoe mila zavatra tena mazika, mila zavatra tena hafa mihitsy, zay vo mety hoe ho possible amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara, de eo le lazainay. Zay nge tsotra be ny mahatonga anay milaza an'izany, ary tsotra be ny argumentation kozinay. Ny tena marina de zao ny tena marina. Ny atao hoe islam, rehefa mbola tsy nilazain'ireo silamo sunnita rehetrarehetra ireo anareo, reo milaza hoe zay ny silamo eto Madagasikara aza kitikitihana Allahu akbar fa raha tsy zany lavinonay zay nefa jerena karana ny filohan'ny silamo eto Madagasikara, karana. Fantatsika tsara ny ara-niasa tamin'ny Andry Rajoelina ireo bandy ireo. Io samy manana ny aliany, samy manana ny politikany. Fa ny tiako kozina hoe tsy mbola nisy mihitsy ireo kofoba ireo ny kozy an'izao koziko zao. Safezahy zany ny filohan'ny silamo eto Madagasikara fa tsy ry zalareo. Fa zao ny atao hoe islam, aleo hazava tsara ny resaka. Tsy hoe Abdali, Abdallah, Bratati, Bratata, miondrika mitsongolika, manao ramadan, mifady hanina, manalava volom-bava, maninona koa, de avy eo nefa mitovy amin'ny olon-drehetra ihany, mitovy amin'ny kristianina rehetra ihany. Le toe-tsaina no tiako lazaina, le toe-tsaina. Mihinana mofo sy dite ihany, mivarotra ihany, manambady aman-janaka ihany, mianatra ihany, any ampin-tsekoly, zany hoe mi-s'insérer ao anatin'le société de merde ihany zany, ary insérer tanteraka, ary inclus tanteraka. Tsy zany ny islam dadotoa, tsy zany izy. Voilà l'islam, aleo lazaiko anareo ny islam. Inona no atao hoe islam? Ny islam de tsotra fotsiny, manameloka ny kristianina ny islam, zay. Ny islam zany de misoutenir, ny Coran de misoutenir, ny finoanay de misoutenir fa ny fahotana mahafaty indrindra eto ambonin'ny tany de ny kristianisme. Zay fotsiny le izy. Zay mahatonga anay miteny hoe raha ny kristianisme ny fahotana mahafaty indrindra eto ambonin'ny tany eo anatrehan'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, izay lazaina fa islam zany fivavahana lazaiko zany, manameloka ny kristianisme ho fahotana mahafaty eto ambonin'ny tany ny islam, ka milaza fa ny kristianina rehetrarehetra dia ho any amin'ny afo be daholo. Satria tsotra, mandika ny didy voalohany, tsy ny faharoany, tsy ny fahatelony, tsy fahaefatra, tsy fahadimy, voalohany. Dikan'izay de tsotra. Matoa lasa aloha.
Rasolondrasolondrasolondrasolova. Tsy manjary ty zavatra ty. Mihetsika ny demoniaka. Zany hoe, raha ny kristianisma zany, raha raisitsika ny Coran sy ny Islam, raha de metevatsika fa marina ny lazain'ny Coran sy ny Islam, zany hoe ny Coran zany. Fa ny kristianisma, ary tsy izy rery fa ny kristianisma no resahantsika satria zay no malaza eto Madagasikara eto. Raha ny kristianisma ny fahotana mahafaty eo anatrehan'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, satria izy nandika an'le didy voalohany, de averiko ihany didy voalohany ho azy zavatra dikaitsika izay, fa tsy hoe dikan'izay zany le hoe aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza maka vadin'olona, aza mitsirritra fananan'olona, reny rehetrarehetra reny zany mbola maiva ny reny didy reny. Zay nge mahatonga any amin'ny teny hoe fahotana mahafaty le kristianisma. Zay ny atao hoe Islam, fa tsy hoe manao satrobory akory na hoe blabla na hoe patapataty patata. Resaka filozofia le izy, resaka metafizika le izy, resaka idéolojia le izy, resaka intellectuel le izy, zany hoe resaka fisainana sy resaka fandinihana sy resaka fa tsy resaka fotsiny hoe kilalao na hoe resaka hoe mitondra baiboly kely de makatsy manao an'le palitao kely de manao an'le anina de tonga any an-danitra arahaba rimary tsy haiko tsony.